Miarabantsika indray tonga amin'ny famaranana izao loha hevitra mahakasika ny hoe Ianareo no Sakaizako izao. Izao no toko 10:24 Ianareo no Sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Nahita isika i Adamo sakaizan'Andriamanitra, fandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra izy dia mifandray tamin'ny hafa ihany koa, tamin'ny Eva. Fa rehefa tsy nanaraka ny nandidian'Andriamanitra azy izy dia nesorina araka ny Genesis 7:17 nesorina tao amin'ny sahedena. I Noa na dia teo amin'ny tany feno faharatsiana aza dia nahita fity tamin'Andriamanitra izy satria olona nahay niara-belona tamin'ny mpiara-monina taminy. Izany ny sakaizan'Andriamanitra. I Abrahama nanana harena be fa tsy noho ny harenany no nahatonga azy ho sakaizan'Andriamanitra, fa noho izy niaino ny feon'Andriamanitra, nitandrina izay rehetra nasain'Andriamanitra nitandremana, tonga sakaizan'Andriamanitra izy. I Mosesy, ilay olona izay navita namono olona, manana ny hafanana eo amin'ny toetrany. Fa rehefa tafahona tamin'Andriamanitra izy, tamin'ilay sakaizana izy, dia navelan'Andriamanitra ny elony ary tonga lehilahy malemy fanahy indrindra izy tamin'ny mpiara-belona taminy. Ary izy dia natoky tamin'ny lafiny rehetra tamin'Andriamanitra, dia mbo toy izany koa hoe izazy ianao. Androany isika dia hijery lohahevitra mahakasika ny ao amin'ny testamenta vaovao. Raha resaka tany amin'ny testamenta taloha isika nandritra izay fotoana izay dia hijery sakaizan'i Jesosy anankitelo ao amin'ny testamenta vaovao isika. Dia tsy iza izany fa i Marta, Maria, i Lazarosy. Haintsika tsara ny tantaran'izy telo mianadahy ireo. Ilay sakaizan'i Jesosy izany. Dia indray hanondrika alohantsika isika hivavaka, hanohizantsika izao fandaharana izao, satria efa maro isika no te hiaino ny fisakaizan'Andriamanitra, fisakaizan'i Jesosy amin'izy telo mianadahy ireto. Ary misy lesona ho antsika ihany koa ny amin'izany mba tonga antsika ho tena sakaizan'Andriamanitra tokoa, dia manasa anao hivavaka hiaraka amiko. Vavaka isika. Tomponay tsara sy masindrindra any an-danitra misaotra anao izahay satria mbola afaka indray hiaino izao fandaharana izao, hamantatra ny mahakasika ny fisakaizanao amin'ny olombelona. Dia ny fananao masina neno aminay amela ny elokesa mindrofo aminay ianao, ho tahinao reti-piaino sy mpanaraka izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fisakaizana, arak'ilay lohahevitra izay efa hitantsika izany dia izao hoe ny Jaona 10:24 dia miresaka mahakasika ny hoe Ianareo no sakaizako raha manao arak'izay rehetra andidiko anareo. Mpianatra andresan'i Jesosy an'io teny io. Fa rehefa mijery ny tantaran'izy telo mianadahy isika, i Marta dia Maria dia i Lazarosy, ireo anankitelo ireo dia tena hoe nanana an'ilay resantsika ilay hoe saody, fifandraisana akaiky tamin'ny Jesosy izany. Tsy mitovy tamin'ny fifandraisana tamin'ny mpianatra izany, fifandraisany rehetra izany. Fa jerentsika ao amin'ny Jaona 1:12, Jaona 1:12 dia ny 5. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Jaona 1:12 dia ny 5 aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Sakaizany izany ireo. Sakaizany ireo. Dia ity tantara ity, ilay hoe sakaiza io izany, manana fifandraisana tsy tapaka. Mahasamihafa ilay fisakaizan'i Jesosy amin'ny izy telo mianadahy sy ny fisakaizan'i Jesosy amin'ny mpianatra izany dia izao. Amin'ny teny vahiny dia ireto mpianatra ireto, ilay hoe disciple izany, dia apprenant izy ireo amin'ny teny vahiny, izany hoe mpianatra. Mianatra mbola formena izany, mbola manaraka formation izany izy ireo. Dia fa ireto anankitelo reto kosa dia efa tena hoe miaina izany, niaina. Mbola nitenen'i Jesosy izany mpianatra hoe raha manaraka izay rehetra asaiko tandremana izany ianareo izy izy, dia sakaizako. Mbola misy condition izany ilay izy. Dia izy telo mianadahy reto kosa tena nanana fifandraisana tsy tapaka tamin'i Jesosy. Ary rehefa mandalo eo amin'ny tanàna misy azy ireo Jesosy, dia mandroso ao foana izany Jesosy dia miresaka izany. Dia jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika ao amin'ny Luka 10:10. Luka 10:10
dia ny andininy fahavalo amby telopolo. Liko atoko fahafolo dia ny andininy fahavalo amby telopolo dia misy tantara anankiray. Ny amin'ny Marta sy Maria. Ary nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Hitantsika izany le teo amin'ny Jona toko 1:15 teo hoe Jesosy tia ny Marta sy ny rahavaviny sy Lazarosy anadahany. Dia Marta zany ilay sakaizan'i Jesosy izany, ny olona sakaizan'i Jesosy ry havana malala. Dia mampiatrano azy, mampiditra azy hitoetra. Tsy hoe tonga dia mampiatrano amin'ilay tiana tena zany hoe miatrano, hoe misy vatan-trano, fa ampiatranao eo am-ponao Jesosy. Ampiatranoko ao am-poko Jesosy raha sakaizany ahy. Satria zany i Marta, ilay sakaizan'i Jesosy, na ampiatrano azy ho ao an-tranony. Dia ny andininy faha-efapolo amin'ny liko toko 10. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompona be, dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavavy koa hanompo irery? Jereo tsara zany, misy fanompona zany, lasa nikarakara sakafo zany, karakara sakafo. Fa nanana rahavavy anankiray antsoina hoe Maria. Dia teo an-tongotra Jesosy io Maria io zany, niaino torohevitra Jesosy, niaino ny fampianaran'i Jesosy, araka ny eo amin'ny lioka toko 10:7 sy 2:7. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra 10:7 sy 2:7 aminaran'i Jesosy. Ary izy nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. Samy sakaizan'i Jesosy zany izy mirahavavy ireto, fa ny anankiray variana ny kenikenika, fa ny anankiray niaino ny teniny. Zay mahatonga le hoe niresakantsika mahakasika ny Abrahama sakaizan'Andriamanitra satria niaino ny feony, niaino ny teniny. Toy izany ihany koa Maria, niaino tsara ny teniny zany, niaino tsara ny fampianarany, ary anisan'ny tombotsoa anankiray niraisin'ny Maria teto amin'ity fampianarana ity, ny fiatrehan'ny fiainana zany hoe rehefa misy fahoriana dia efa mahafantatra ny fahamarinana izy dia nanana fanantenana mandrakariva. Tsy taitra intsony izy tamin'ny zavatra izay niseho zany satria niaino tsara ny feon'i Jesosy. Dia amin'ny andininy 2:7 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro herena ianao. Nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ny fitoerana eo an-tongotra Jesosy miaino ny feony zany, ry sakaizan'i Jesosy isany. Aoka isika azoto hitoetra eo amin'i Jesosy hiaino ny feony. Manokana fotoana isan-kariva miaino ny feon'i Jesosy ianao rery sy ny fianakaviana. Manokana fotoana isaky ny maraina ianao rery, manokana ihany koa iarahana fianakaviana iaonana amin'i Jesosy, ianona feon'i Jesosy. Amin'ny atoandro manokana fotoana ifampiresahana amin'ilay sakaiza, satria mpisakaiza dia mifampiresaka matetika izany amin'ny alalan'ny vavaka. Famakiana ny tenin'Andriamanitra, boky maro samihafa ara-panahy ireny ampitombotsika ny fifandraisantsika amin'ilay sakaiza ity. Zany nataon'i Maria zany. Ary ireo zavatra niseho ireo dia nisy fotoana amin'izay eo amin'ny Jona toko 2:12. Jona toko 2:12 dia misy zavatra niseho nampalahelo ny fahafatesan'i Lazarosy zany tao. Jona toko 2:12 dia ny andininy 2:12 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Izany no nolazaina ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika, fandeha mo azy aho. Matory Lazarosy sakaizantsika. Izay ilay hoe Ianareo ny Sakaizako. Eto ao aorianan'io dia niteny hoe raha matory an'io izy mpianatra dia tsara ihany zany e. Kanefa ny fahafatesana no tian'i Jesosy tenenina izany. Na matory aza ny olona izay nisakaiza tamin'Andriamanitra, fahafatesana ilay resahana izany, na maty aza ny olona izay nisakaiza tamin'Andriamanitra, dia tsy manadino azy Andriamanitra. Tsy manadino azy an'Andriamanitra amin'ny fotoan'andro anankiray. Hoy izy hoe matory Lazarosy sakaizantsika, fandeha mo azy aho. Maro be ireo sakaizan'i Jesosy efa nodomandry. Mbola miandry fotoana hitenenan'i Jesosy hoe ndao amin'izay foazina tany saina eo daholo ireo sakaizany izay efa nodomandry, maty tao aminy.
Satria ny sakaizan'i Jesosy dia miaino tsara amin'ny feony, mitandrina izay rehetra sainy tandremana, izany ny sakaizan'i Jesosy. Ary ny mahafinaritra amin'ny sakaizan'i Jesosy tahaka no Maria, ilay nazotony Andro teo amin'i Jesosy, eo amin'ny Jaona 1:20 dia jerena tsara ny fahatahitairana nisy teo amin'ny Marta izany, nikoropaka izy eo amin'ny 20 amin'ny Jaona 1:20. Ary Marta raha nandre fa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Jerena tsara, satria Maria le efa mizatra ny ainy teo an-tongotr'i Jesosy zany, mifandray amin'i Jesosy dia mahafantatra hoe tonga any hono Jesosy dia tsy taitra izy satria efa manana fanantenana hoe efa tonga ny mpanangana, efa tonga ny mpanahitra ao anatin'ny torimaso-pahafatesana dia tsisy mahataitra. Izany hoe ny tombony amin'ilay fisakaizana amin'i Jesosy, fisakaizana amin'Andriamanitra ilay mifandray tsy tapaka aminy, lasa manana fanantenana, satria ninona miseho na dia miatrika fahoriana azy dia kalma, tony tsara, satria maninona? Manana fanantenana ao amin'i Jesosy. Manana fanantenana ao amin'i Jesosy. Ary tiako raha na fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy ihany koa isika. Ametraka an'i Jesosy lohalaharana, ny tenin'Andriamanitra lohalaharana tahaka ny Maria. Ary izy teny mianadahy reto izay sakaizan'i Jesosy dia nahita tombontsoa tamin'izany fisakaizana tamin'i Jesosy izany. Tsisy olona hoe misakaiza amin'i Jesosy ka faty antoka no azony, fa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy handray ny valisoa isika. Tsy maintsy handray ny valisoa isika dia ilay fananganana an'ireo izay sakaizany nodomandry, ireo avantsika izay nodomandry, dia ho atsangana izy ireny, ary ho tafahoana indray, ary indrindra ho ampidirin'i Jesosy, ho ampitoeriny ao amin'ilay toerana izay efa nomaninao sy ianao araka ny Jaona 4:20. Mahafinaritra ny sakaizan'Andriamanitra. Mahafinaritra ny sakaizan'i Jesosy. Ary teneniny tsy ambaratelo ny olona izay tena sakaizany sy mifandray tsy tapaka aminy. Ilay resahana telo hoe SAOD, COWD, resantsika matetika teto izany, ilay miverina 1:20 amin'ny tenin'Andriamanitra, fa i Maria anie dia nolazainy tsy ambaratelo hoe izy fananganana maty. Ny resahany izany lohahevitra izany, fa i Marta mbola variana, nandeha nakarina, tsy nametraka ny tenin'Andriamanitra lohalaharana, ny tenin' Jesosy lohalaharana hoe iaino izany teniny izany. Dia rehefa tena tonga ilay izy dia eo amin'izay, ohatry ny olona manala fanadinana hoe tsy nanatrika ilay kory izy dia tonga ilay sujet avy any, tamin'ny fotoana izay tsy nianarany mihitsy ny tonga ilay sujet, dia eo amin'izay vao ohatry mbola tsy nataontsika io hoe, mbola tsy nataontsika ahoana fa ianao ny tsy tonga. Aza vela izy fotoana very, ka tsy arahanao amin'i Jesosy, ihainonao ny feony, satria izany ny tena sakaizan'i Jesosy. Andriamanitra ny aomba sy hitantsika tsirairay avy, ary misaotra antsika niaraka nanjoy izao fandarina izao nandritran'izay andro vitsivitsy izay ho tena sakaizan'Andriamanitra ny isika hiaino ny feony, hifandray amin'ny mpiarabelona, hitandrina ny didiny ary hatoky amin'ny lafiny rehetra, ary indrindra hametraka azy lohalaharana dia hiaino ny feony mandrakariva isika. Andeha isika hivavaka hamaranana izao lohahevitra izao, ary mamerina ny fankasitrahana ho anao izay nanjoy niaino izao fandarina izao sy nijery izao fahita lavitra izao. Andriamanitra nomba sy hitahanao hivavaka isika. Jehovah tomponay tsara sy masindrindra izay ny an-danitro, misaotra anao zahay, satria afaka niaino ny feonao. Namantatra mahakasika an'izany hoe fisakaizana aminao izany, fa ianao ny fototry ny fisakaizana. Ary namorona anay olombelona ianao mba hifandray ihany koa izahay. Tsy ampy ny fifandraisana aminao, fa tsy maintsy mifandray amin'ny mpiarabelona aminay ihany koa izahay. Dia ampio izay Tompo mba ho malemy fanahy amin'ny namanay avy, ary ho tonga olona afaka iaraha-monina izahay, tahaka ny Noa izay tsy nahitana tsiny teo amin'ny mpiarabelona taminy, ary aoka Tompo hahatoky tahaka ny Mosesy izay amin'ny lafiny rehetra, hitandrina ny teninao izay rehetra sainao tandremana tahaka ny Abrahama, ary hazoto handinika ny teninao tahaka ny Maria ihany koa. Dia hanana fanantenana mahafinaritra izahay ka rehefa ho avy ianao Jesosy, ilay tena sakaizanay, ilay sakaizanay dia handray anay ianao ary hiara-honina aminao izahay sakaizanao. Tahio reto mpiaino reto, tahio ny asa fivelomany, tahio ny momba azy ireo rehetra, ireo mpianatra, dia mba ho tanteraka amin'izy ireo izany fifandraisana amin'ireo mpiara-mianatra amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy.